Salamat sih yang pacaran aja numpang damingan ah. Oke lang. Demi ko Tawad. Alepa. Oh. Panambaran. Ni ficarana momba lalapa ny renana. Manoloana ny savorovoron-kevitra misy ankehitriny mikasika ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana dia mampatsiahy ny andininy fahavalo amby zato ao amin'ny lalapa ny renana izay mivaky toy izao. Eo amin'ny asa fitsarana sahanina dia mahaleo tena ny mpitsara mpamoaka didy, ny mpitsara ary ny mpitsara mpanampy. Ka ny lalapa ny renana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo. Amin'izany, ankoatra ny toe-javatra voalazan'ny lalàna, ary na dia eo ary ny fahefana ara-pifehezana dia tsy azo tohitohinina na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona izy ireo amin'ny asa fitsarana ataony ho fisahanana ny andraikiny. Noho izany, eo am-panatanterahana ny asany, ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalàpan'ny renana dia mifampidinika ary manapa-kevitra. Tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka tao anatin'izany fifampidiniana izany. Ary tsy azo avoaka raha teo izany satria mijanona ho tsy ambara-telon'ireo mpikambana. Malalaka tanteraka ireo mpikambana manazava sy mamosaka ny heviny eo amin'ny lafin'ny fandraisana ny fitoriana na ny recevabilité na tsy fandraisana ny fitoriana irrecevabilité ka irosoana na tsia amin'ny fandiniana ny votoatin'ny fitoriana. Izany fahalalahana eo amin'ny adi-hevitra eo amin'ny mpikambana izany indrindra no arovany andininy fahavalo amby zato amin'ny lalàpan'ny renana voatsiahy eto ambony ka miaro ny fanehoan-kevitry ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalàpan'ny renana, mikasika ny raharaha anankiray nodiniana sy ny adian-kevitra. Ka tsy azo anenjena azy ireo ara-pitsarana ka atao hoe eloka tsotra na eloka behivavy. Izany fitsipika apetraky ny lalàna izany dia antoka iarovana ny mpitsara mpamoaka didy rehetra amin'ny ambaratonga fitsarana rehetra misy. Tsindriana manokana fa araka ny andininy faha-efapolo amin'ny lalàpan'ny renana, ny fitsarana avy momba ny lalàpan'ny renana dia androm-panjakana mahaleo tena ary ampatsahivina fa mipetraka ho fenitra tsy maintsy hajaina ny fisaraha-pahefana voalaza ao amin'ny savaran'andon'ny lalàpan'ny renana satria tany-tandalàna i Madagasikara. Ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana hamoaka didy fanenjehana mpanolontsaina avo noho ny asa nataony. Araka izany dia fanitsakitsahana goavana ny fahaleovan-tena ny fitsarana avy momba lalàpan'ny renana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalàpan'ny renana. Na izany aza, araka ny andininy fahatelo amby telopolo amby zato sy fahaefatra amby telopolo amby zato amin'ny lalàpan'ny renana ihany dia azo atao tsara ny manenjy ara-pitsarana ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalàpan'ny renana na eloka tsotra na eloka bevava mety ho nataony. Nefa izany dia tsy mahakasika na miainga amin'ny fanehoan-kevitra nataony mandritra ny fandiniana raharaha na moahana didy. Saotra tompoko. Mila version française, vai sa tsy mila? Devant les divergences d'opinion et polémiques actuelles concernant l'indépendance de la justice, la Haute Cour constitutionnelle tient à rappeler les dispositions de l'article 108 de la Constitution ainsi énoncées. Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. À ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune manière être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la Haute Cour constitutionnelle, qui sont des juges du siège, avant de prendre une décision, ou arrêt, ou avis, se réunissent en audience privée pour délibérer. Personne, ni aucune autorité ou entité n'est censé connaître
le déroulement du débat, ni la position et argument de chaque membre. C'est la règle du secret de la délibération. Chacun est libre d'exposer ses idées et d'opiner s'il y a lieu. C'est cette liberté et indépendance que protège l'article 108 de la Constitution ci-dessus rappelé. Et cela est valable non seulement pour les membres de la Haute Cour constitutionnelle, mais pour toute juridiction, collégiale ou non. Pratiquement, cette protection constitutionnelle des juges du siège interdit et écarte toute poursuite ou harcèlement judiciaire à l'encontre des membres de la Haute Cour constitutionnelle. Poursuite et harcèlement basés ou se rapportant à leur prise de position lors de prise de parole pendant les débats en phase de délibération en audience privée. À rappeler que la Haute Cour constitutionnelle est une institution indépendante selon l'article 40 de la Constitution et la séparation des pouvoirs énoncée dans le préambule de la Constitution est un grand principe à respecter scrupuleusement. Les déclarations de la ministre de la Justice annonçant sa volonté d'une poursuite judiciaire est par conséquent une entorse grave à l'indépendance de la Haute Cour constitutionnelle et à la séparation des pouvoirs. La Haute Cour constitutionnelle regrette profondément cette attitude désinvolte et affront à la Constitution. Toutefois, en application des dispositions des articles 133 et 134 de la Constitution, les membres de la Haute Cour constitutionnelle peuvent être poursuivis de délits ou crimes commis hors de l'exercice de leurs fonctions et en aucune manière du fait de leur position ou opinion pendant la délibération avant la prise de décision, arrêt ou avis, quelle que soit la nature ou objet de la requête ou de l'affaire déférée devant la Haute Cour constitutionnelle. Rani Safiria, secrétaire général. Ny fitsarana avy mombana lampanrenana manoloana ny savorovoron-kevitra misy ankehitriny mikasitra ny fahaleovantenan'ny fitsarana dia mampatsiahy ny andininy fahavalo amby zato ao amin'ny lalam-pandrenana izay mivaky toy izao. Eo amin'ny asa-pitsarana sahanina dia mahaleo tena ny mpitsara mpamoaka didy, ny mpitsara ary ny mpitsara mpanampy, ka ny lalam-pandrenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo. Amin'izany, ankoatry ny toe-javatra voalazan'ny lalàna, ary na dia eo ary ny fahefana ara-pifehezana dia tsy azo tohitohinina na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona izy ireo amin'ny asa-pitsarana ataony ho fisahanana ny andraikiny. Noho izany, eo am-panatanterahana ny asany, ny mpikambana ao amin'ny fitsanana avy mombana lalam-pandrenana dia mifampidinika ary manapa-kevitra. Tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka tao anatin'izany fifampidiniana izany, ary tsy azo avoaka raha teo izany satria mijanona ho tsy ambaratelon'ireo mpikambana. Malalaka tanteraka ireo mpikambana manazava sy mamosaka ny heviny eo amin'ny lafiny fandraisana ny fitoriana na ny recevabilité, na tsy fandraisana ny fitoriana irrecevabilité, ka irosoana na tsia amin'ny fandiniana ny votoatin'ny fitoriana. Izany fahalalahana eo amin'ny adi-hevitra eo amin'ny mpikambana izany indrindra no arovan'ny andininy fahavalo amby zato amin'ny lalam-pandrenana voatsiahy eto ambony, ka miaro ny fanehoan-kevitry ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, mikasika ny raharaha anankiray nodiniana sy ny adian-kevitra, ka tsy azo anenjena azy ireo ara-pitsarana ka atao hoe eloka tsotra na eloka bevava. Izany fitsipika apetraky ny lalàna izany dia antoka iarovana ny mpitsara mpamoaka didy rehetra amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetra misy. Tsindriana manokana fa araka ny andininy faha-efapolo amin'ny lalam-pandrenana, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia androm-panjakana mahaleo tena ary ampatsahivina fa mipetraka ho fenitra tsy maintsy hajaina ny fisaraha-pahefana voalaza
ao amin'ny savaranonandony ny lalam-pandrenana satria tany-tandalàna i Madagasikara. Ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana hamoaka didy fanenjehana mpanolontsaina avo noho ny asa nataony. Araka izany dia fanitsakitsahana goavana ny fahaleovantena ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana. Na izany aza, araka ny andininy fahatelo amby telopolo amby zato sy fahaefatra amby telopolo amby zato amin'ny lalam-pandrenana ihany dia azo atao tsara ny manenjy ara-pitsarana ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na eloka tsotra na eloka bevava mety ho nataony. Nefa izany dia tsy mahakasika na miainga amin'ny fanehoan-kevitra nataony mandritra ny fandinihana raharaha namoahana didy. Saotra tompo.